fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray a noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary faly dia faly satria tonga eo amin'ny faratampony indray ny fifandarantsika amarana n'ilay lohahevitra hoe ny baiboly sy ny faminaniana izay rahantsika amin'ny pasteur André Baratina Vanera. Efa lohahevitra maromaro no jerentsika tao anatin'izany lohateny zany ny baiboly sy ny faminaniana. Ary androantsika no amarana io dinidinika io. Koa tsara nanaovantsika tseritodika kely vetivety reo zana-doahevitra efa nandalovantsika mba azo tafapetraka tsara ao am-pontsika tsirairay avy andraisantsika fanapahan-kevitra. Tamin'ny fizarana voalohantsika dia nijery ny teny faminaniana izay ambaran'ny baiboly izay nampanantenainy ny soratra masina fa mahasambatra izay mandinika, mamaky ary indrindrandrindra ny mitandrina izany faminaniana izany. Tamin'ny fizarana faharoa sy ny fahatelo dia nijery ny amin'ny hoe mpaminany marina sy ny mpaminany sandoka isika. Matoa misy ny sandoka dia misy izay ny marina. Matoa misy ny marina, misy ihany koa ny sandoka. Ary novoaboasany pasteur André Baratina Vanera teto ny amantarana ny mpaminany izay tena avy amin'Andriamanitra tokoa sy ireo masontsivana takiana aminy. Hitantsika teto ihany koa ny fanambarana any amin'i Jesosy sy ireo faminaniana ao amin'ny soratra masina. Ary nantitraterana tamin'izay fa i Jesosy ainge no tondroiny ny faminaniana. Jesosy ainge no ivony ny faminaniana rehetra manerana ny soratra masina fa tsy ireo karazana trangan-javatra izay tao manaitaitra sy manintona ny olona maro rehefa mandinika an'izany faminaniana izany. Nijerentsika teto ihany koa ny hoe ny fanahy masina sy ny faminaniana. Moa ve ny fanahy masina mitondra zavatra na hafatra mifanohitra amin'ny faminaniana? Tsy ny valiny satria ny fanahy masina mihitsy kay no manindrimandry ny mpaminany avy amin'Andriamanitra ary izay ambaran'ny fanahy masina amin'ilay mpaminany dia soratany amin'ny fombany sy amin'ny maha izy azy ka ampitainy ho amin'ny fiangonana. Ary tamin'ny feonantsika farany dia niresaka ny amin'ny faminaniana sy ny andro farany isika izay nijerena ihany koa an'ireo karazana trangan-javatra maro samihafa ary nantitraterana fa haminany ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy ny olona rehetra handray faminaniana ndray hafatra avy amin'Andriamanitra ary taominy ho amin'ny fibebahana. Zay raha ataontsika indray ny tompo maso ireo herinandro vitsivitsy, ireo fandarana vitsivitsy izay niarahantsika teto. Androany kosa isika manana zana-doahevitra vaovao mamarana izao fiaonana izao ary milaza ny tanjony zany faminaniana izany ihany koa. Pasteur André Baratina Vanera, zay no ela fa dia faly zay mandray anao indray atao anatin'ny fandarana. Tonga sotompoko. Inary fifaliana no ifampiarabana namanadinoa. Soran'Andriamanitra nahafahantsika nandinika ny lohahevitra nandritra izay fizarana enina teo izay izay afaranantsika amin'ity fizarana fafito ity. Ilay lohahevitra hoe ny baiboly sy ny faminaniana. Miarabanao any koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay manana fitiavana sy faharetana niaraka taminay nandinika an'izany lohahevitra izany. Voalazanao teo ilay famitinana namanadinoa somary raisiko kely fotsiny satria amarana asika amin'ity fizarana fafito faran'ity. Raisiko kely fotsiny lay hoe Jesosy no ivony faminaniana. Jesosy no ivony faminaniana satria le hoe teny faminaniana dia tsy na fa ny soratra masina ne le hoe teny faminaniana fa tsy hoe boky vitsivitsy raina roa fotsiny ao amin'ny baiboly natao hoe teny faminaniana. Soratra masina natao hoe teny faminaniana. Dia mazava nefa ny teny Jesosy amin'ilay jaona toko 5:30 hoe ireny no manambara aho Jesosy. Ireny manambara dia nio soratra masina ireny manambara. Dia izay mahatonga le hoe Jesosy no ivony faminaniana izay reketin'ilay soratra masina na ambaran'ilay teny faminaniana. Jesosy no ivony. Dia mila tena mafisina tsara zany zay namanadinoa mba tsy avery zany rehefa mandinika faminaniana isika ato amin'ny soratra masina. Ny zavatra faharoa izay horaisiko ihany koa tamin'ilay famitinana nataonao teo dia le hoe ny fanahy masina
sy ny faminaniana ary le hoe faminaniana sy ny andro farany dia aza dino hoe le fanahy masina zay manindry mandry an'le olona de miteny mihitsy izy Jesosy no miteny mantsy hoe mandray avy amin'ny aizo izy sady zay le volaza Jesosy tsy milaza ahoana moa le zavatra nyteneny iny hoe zay rehetra reno izy izy de ambarany aminareo ary mandray avy amin'ny ay izy ka manambara izany aminareo le fanahy masina le tiany Jesosy olazaina io mandray avy amin'ny Jesosy zany le fanahy masina de manambara na mampita hafatra de manindry mandry an'le olona de mampafantatra an'le olona ny fanambarana aike fanambarana avy amin'ny Jesosy no entiny fanahy masina zay no hoentin'ny fanahy masina na omeny fanahy masina an'le olona zay mahatonga ny hoe ity satria tiany le teny faminaniana zay le hoe soratra rehetra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra inona moa zany ibaibolana izy zany de zay le hoe avy amin'ny Jesosy kay le fanambarana de zay mahatonga le hoe manambarana Jesosy ilay soratra masina na hoe fanambarana avy amin'ny Jesosy fanambarana avy amin'ny Jesosy lay tenin'ny faminaniana de zao lay hoe faminaniana sy ny andro farana aminadinao voalazanao telo hoe aminany iny zanakalahy zanakavavy la antitra nofy la antitra nanofy ahita fahitana sy sisa aza dino lay fiezateny voalohany am'le Joel toko fahatelo andihy voalohany de ozy izy tenin'Andriamanitra ary am'izany andro zany dia androtsaka ny fanaiko amin'ny nofo rehetra aho aza dino io aike tiany olazaina amin'io na aminadinao de zao hanome ny fanahy masina amin'ny olona rehetra Andriamanitra melohany atongavan'ilay andron'ny Jehova fa tsy hoe ianao no omeny fanahy masina de ianao no maminany de za zany tsy mahazo ve de ianao zany lasa miseho na hoe mitsangana ho mpaminany satria za tena miasa tamiko ny fanahin'Andriamanitra tsy izay le lazainy Joel nofo rehetra ozy izy dia ataony ahoana handrotsahako ny fanahy zay handrotsahany ny fanahiny ny nofo rehetra satria nahoana satria io zany le tena afatra lehibe zay dinetsika tamin'iny mialohany atongavan'le andron'ny Jehova de tsy na famifiaviany Jesosy dia ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanahy masina no anisian'Andriamanitra tombo-kase ny vahoakan'Andriamanitra zay niny antolisa tsy resaka hoe omen'Andriamanitra ny fanahiny ny olona de lasa mpaminany de tsy any am'izay le izy fa mba hahafan'Andriamanitra manisy tombo-kase ny olona rehetra amin'ny alalan'ny fanahy masina Efesana toko voalohany sy ny toko faefatra no nivakitsika tam'izay zay milaza an'izay zavatra izay dika zay alohan'ny atongavan'i Jesosy dia efa vita ny fanomboakase zay tompoko efa vita ny fanomboakase amin'ny alalan'ny fanahy masina ary zay ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa satria talohany nahatongavany safidrano zay nandringanana ny olona rehetra de miteny Andriamanitra leo amin'ny Genesis toko 1:7 de ozy izy Andriamanitra hoe tsy hanapaka mandrakarivo amin'ny olona ny fanahy efa nanomboka se ve zany teo ny fanahy masina zay indrindra teo zany dia efa nanome ny fanahy masina Andriamanitra mba hiaso amin'ny olona alohany atongavany safidrano nitondra azo amin'ny fibebahana zay indrindra kanefa fantatsika zavatra seo tsy miova le olona tsy nanaiky ny asan'ny fanahy masina zany ny olona tsy nanaiky ny asan'ny fanahy masina de voalaza n'ilay Genesis toko 9 de ny 15 sy ny 11 le fakitsika de hoe endozany tany ozy izy ary feno faratsiny ny fisainan'ny olona ozy izy dia ratsy any mandritry ny andro feno faratsina ny tany de zao ary ozy itsika efa tanteraka hoe zany faminaniana zany
amin'le tsoelatoko fahatelo am'izao eny antsika zao tompo efa tanteraka ve zany na hoe amboatsika kely le fantaniana efa mandrotsaka ny fanahiny ve Andriamanitra am'izao andro ianatsika zao zay ny zany namanadinao ny tena hoe toejavatra tokony ifantohan'ny sainy sy tokony ataoko anaty farany sosona kely ao anatin'ny andro farany sika zany zao ao anatin'ny andro farany tsika indrindray moa zany any amin'ny Hébreu no milaza an'izay efa nivakytsika Hébreu toko voalohany no milaza an'izay hoe ary raha nampitenen'Andriamanitra izy tamin'ny andro fahiny tamin'ny alalan'ny mpaminany sisisa am'izao kehitriny am'izao andro farany zao kosa no nampitenenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany nanomboka teo amin'ny nahatongavan Jesosy nanomboka teo n'le farany de miaino mbola anatin' zany zany tsika zao de azadina manadinao fa rehefa hiala teto antany Jesosy mahafinaritra be n'io ajaona toko fenina ambin'ny folo milaza anazy andeha fafito de izy Jesosy hoe mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy miala aho de tsy ho avy aty aminareo ny fanahy masina na ny mpananatra azy izy ary raha andeha aho izy de iraiko ho aty aminareo izy io zany no manamafy an'ilay joelatoko fahatelo aika zany nanomboka hatreo de tanteraka le joelatoko fahatelo rehefa niala Jesosy dia tonga le fanahy masina sady zay de azadina manadinao fa tamin'ny andro ny Pentecoste ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa io zany pirofo anankiray efa niaina tam'zany reo mpianatra reo mpanaraty an' Jesosy tam'zany fotoana zany efa niaina tam'zany izy nandray ny fanahy masina izy fa nyfantaniana petrako am'izao andro iainantsika zao tanteraka anko ve io joelatoko fahatelo io de le hoe androtsaka ny fanaiko anofo rehetra aho zisy Jehova am'izany andro zany inona pirofo namanadinao mba hahafantarana hoe tena efa tanteraka zany na hoe mbola tsy tanteraka zany na ohatran'izany ao amin'ny jaona toko fahina ambin'ny folo andao vakitsika aloha somary mbola anaty famitiana antsika fa apiditra an'ilay lohateny fahafito sika jaona toko fahina ambin'ny folo de vakitsika ny andininy fahavalo jaona toko fahina ambin'ny folo ka ny andininy fahavalo zao no vaky ny teny jaona eny ambin'ny folo andininy fahavalo ary raha tonga izy de ampiaiky izao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana zay io zany zao ny pirofo rehefa tonga le fanahy masina na rehefa hoe omena le fanahy masina de io zavatra miseho miaikeloka ny mpanoa rehefa tonga izy dia ampiaiky izao tontolo zao ninona zay izy ny fahotana ny fahamarinana zay le hoe fitsarana ary ny fitsarana ny fahotana zany hoe ampiaiky ny olona ny fahotana de inona ny vokany lasa mibebaka ny olona zay ny pirofo fa tonga le fanahy masina nomena le fanahy masina tonga amin'ny fibebahana ny olona zay de faharoa ampiaiky ny olona ny fahamarinana any ko satria voalaza lay ao ambany ao amin'ny andeha fahatelo ambin'ny folo hoe fa raha tonga fanahy fahamarinana de izy no hitadalana anareo amin'ny marina rehetra ny pirofo zany fa efa milatsaka le fanahy masina dia mampiaiky ny olona ny fahamarinana ny fanahy masina inona le fahamarinana jaona 17 ny teninao no fahamarinana de rehefa mamaky an'ilay eo am'zay izy mamaky an'ilay teny faminanina ny olona de miaiky izy tsy hoe miaiky manaiky izy fa zay ny fahamarinana tia tompony baiboly le fahamarinana zay ny pirofo anko fa efa mirotsaka ny fanahy masina manaiky ny fahamarinana ny olona io zany tena tsy hoe zavatra miafiny na hoe sarim-pataniny fa tena mazava io de fantaniana petrako izy izy de hoe efa tanteraka ve zany zao zany zavatra zany sa manahoana miaiky ny fahotany zay ny olona ka mibebaka miaiky manaiky azafady manaiky ny fahamarinana manaiky lay teny fahamarinana ve ny olona ankehitriny sa mandany
teny fahamarinana izy. Ho an'ny tsirairay mihitsy zany fanontaniana zany, ho an'ny isam-batan'olona. Io anisam-batan'olona satria zay le voalaza joelany zay nahatonga le sokajy, hitanao am'izay le sokajy mazava tsara hoe mihitsy ny lahy antitrareo, ny zanakareo lahy, ny zanakareo vavy, ny zatovinareo, ny mpanomponareo aza, ny sokajy ny olona rehetra tompoko sy ny saranga rehetra dia manana anjara amin'ilay fanahy masina daholo. Fa ina ny pirofo rehefa mirotsaka le fanahy masina de le nazavaiko teo. Mo ve tanteraka zany zay ankehitriny, mo ve tena tonga amin'ny fibebahana ny olona ankehitriny, mo ve manaiky ny fahamarinana ny olona ankehitriny. Sa manao de aza diny tompoko fa zay mahatonga le Matthieu 4:20 miteny hoe tahaka tamin'ny andron'ny Noa de tahaka izany koa ny amin'ny fiaviany sanak'olona. Tsy nanaiky ny fahamarinana ny olona. Nitory Noa nampafantatra ny nino si ny zavatra ho avy Noa hoe ho avy ny safodrano, ho avy ny safodrano, mibebay anareo, miala amin'ny faratsiana. Zay le hoe mampiaiky ny fahotana le fanahy masina. Rehefa manapaka ompony olona fanahy masina dia mibebaka izy, miala amin'ny faratsiana izy. De zay zavatra niseho tamin'ny andro Noa. Sady nitaonany olona bebaka Noa no nampafantatra ny fahamarinana. Fiinona nataony olona? Nandany olona. Sady tsy mibebaka izy no tsy ninony na hoe tsy nekeny, tsy noraisiny le fahamarinana. Tsisy an'izany mezana nataony fimezana moa Noa. Taiza nisan'izany safotra zany, za ve de mba marina sady zay tsy maro zany zavatra tenenao zany, le teny fahamarinana anie le lazainy Noa fa tsy nekeny olona le teny fahamarinana hoe tsy marina zany. Namana dinoa am'izao andrenantsika izao tena miseho ne zany zavatra any. Ity ne le teny fahamarinana ny baiboly. Fantaniana petraka tena manaiky an'le fahamarinana ve tompoko ny olona am'izao andro enantsika izao sa manao manaiky an'le fahamarinana ve izy. Ikeny ve ty teny fahamarinana ty? Satria le fanahy masina de mitarika ny olona amin'ny fahamarinana. Ary ny fanahy masina de mampiaiky fahotana sy ny fitsarana, fahamarinana ary fitsarana. Mampiaiky ny fahamarinana izy. Sady zay mipirofo fa tanteraka ilay Joël toko 7. Raha mijery an'le asan'ny apôstôly toko 2 tsika amin'ny 9:30 de nanao ny asany mihitsy le fanahy masina nirotsaka. Inona no ataonay ry rahalahy izy le olona ny ainy zay indrindra. De hitanao izy zany zao pirofo ianko de niteneny Petera tamin'ireo olona reo mibeba. Nantany rehefa nandre le teny fahamarinana izy, zay le izy rehefa nampafantana azy le fahamarinana de tonga dia niasa tamin'le fanahy masina de nekely le fahamarinana hoe tena marina zany de inona raha tokony ataonay. Mibeba izy Petera. Mazava be le famitiana. Hitanao am'izay le izy. De izay le mahatonga antsika efa nitenentsika ihany izy ty namana dinono hoe nandritra n'ity fandiniana loha hevitra ity tsy nandinika faminaniana za mihitsy hoe de inona zavatra iseho amin'ny andro farany araka ny voalaza Matthieu 4:20, araka voalazany Daniel sy ny Apokalipsy, tsy nandinika za mihitsy anetsika. Sady zay satria nahoana tompo? Satria mazava be zany le afatra sy le tanjony Joël toko 7. Io zany tena zava-dehibe io. Zay manamafy an'ilay Genesisy toko 7:15. Sady zay de ndahoara ho raisitsika am'izay le Genesisy ohatra atsafaty ilay lohateny farany. Sady zay de ny hoe ny faminaniana sy ny famonjena. Ny faminaniana sy ny famonjena io no zanatao hevitra fafito sady farany amarana nyty diabe nataontsika ity mikasika ny faminaniana ao amin'ny baiboly ny faminaniana sy ny baiboly. Ndao ry pasteur dodina ny mpijery sy fanaraka ya mazava ho azy namana dinao zany fa ny faminaniana zany tompo de nomena mba ho inona ho famonjena. Famonjena zay tsotra be le izy. Ny faminaniana tompoko
zay voarakitra ato de nomen'Andriamanitra atsika mba ho famonjena ho famonjenatsika. tsisy antony hafa Sisy antony kajikajy hafa io na hoe zavatra hampanahira-tsaina be sy ny sisa fa ny faminaniana zay nomen'Andriamanitra zay nisoratana ao Baiboly ao misoratra masina dia natao sy nomena ho famonjenatsika tompoko. Dika zay tsy miafina ny faminaniana, tsy misy zava-miafina io. Raha tsy mantsy de mety afaka hiteny olona hoe ka raha sanatria very izy de mety hiteny izy ka tsy fantatray mihitsy anie le faminaniana sarotra sy zava-miafina le izy de zay natonga anay tsy nahafantatra de zay natonga anay very tsia fa ny faminaniana tompoko de nomena ho famonjena. Zay nitanjona zany zay ndao le atombotsika ara lay Genesis 3:7 oraitsika lay Genesis 3:7 ny 15:10 zay ambara eto indray sy amafisina hoe io zany no faminaniana lehibe sy voalohany indrindra. Io ny faminaniana lehibe sy voalohany indrindra voalaza amin'ny ten'Andriamanitra. Genesis 3:7 Genesis 3:10 de ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany, izy hanoritoro ny lohanao ary ianao kosa hanoritoro ny ombelahy tongony. Zavatra anankiroa le voalaza ao namana tinao fomba hijerevantsika anazy voalohany aloha de hoe izy ny taranaky ny vehivavy hanoritoro ny lohanao zy izy sady zay izy ny taranaky ny vehivavy hanoritoro ny lohan'ny menarana ary ianao kosa ny taranaky ny menarana indray hanoritoro ny ombalahy tongony sady zay raha mijerytsika de ohatran'ny hoe zavatra anankiroa le izy faminaniana anankiroa fa raha tena marina anankiray ihany satria ny ifantohany nireo zavatra voalaza anankiroa reo hoe lay taranaky ny vehivavy ho torotoro'ny taranaky ny menarana ny ombalahy tongony ary le taranaky ny taranaky menarana indray dia ho torotoro'ny taranaky vehivavy lohany. Zavatra ray ny no tanjony zany famonjena tompoko famonjena zay le hoe ny faminaniana sy ny famonjena aika izy zany faminaniana ny amin'ny famonjena io voalaza io efa nomen'Andriamanitra sahady jereo nanina manady ianao taoriana ninona ny tany Damasevana io no ny tenenan'Andriamanitra an'io vo nanoty Damaseva tonga dia niteny faminanian'Andriamanitra nanome faminanian'Andriamanitra de le faminaniana men'Andriamanitra faminanianany amin'ny famonjena satria milazany amin'ny fahatongavan'i Jesosy ny asany ny asa indrindra ny afatesan'i Jesosy milazany ny afatesan'i Jesosy an'io faminaniana io zay famonjenany olona amin'ny fahotana sady zay ary koa milazany amin'ny fandevonana an'izy satana famaranana n'le ady mihitsy zay milaza ihany koa ny amin'ny fandevonana na hoe fandringanana fanafoanana ny satana mihitsy zay le hoe hanoritoro ny lohanao izy foanana tanteraka satana foana maty tanteraka izy ringana zay miaraka amin'ny ota miaraka zay le hoe famonjena satria foana tanteraka ny fahotana ny dikan'izany rehefa levon'ny satana de tsisy tso ny fahotana sady zay mahatonga le hoe zavatra rainy no ivon'io faminaniana io fa amin'ny endriny anankiroa ny isehoan'le izy sy anatanterala izy ndao mba hijerikely atsika namana tinao amaky tosy andinitsika Abakoka 2:7 nandeo vakitsika Abakoka 2:7 de vakitsika ny 7 Naoma Abakoka Abakoka 2:7 2:7 2:7 ka ny 7 zao ny voalaza raha nanome an'io faminaniana io Andriamanitra tamin'ny Damaseva ahoana ny fahatanterahany zany
satria tsika zany zao am'izao fotoana zao ohatrany mbola eo am-piandrasana ny fahatanteran'lay izy saty zay eo am-piandrasana fahatanteranan'lay le tapany faharoa le hoe nitaranaky ny vehivavy anoritony ny lohany menarana hanafoana tanteraka ny ansatana sy ny faratsiny saty zay mandaovaka itsika ny le abakoka abakoka toko faharoa ka ny andinin'ny fahatelo de zao novaka ny teny fa ny fahitana de mbola ho amin'ny fotoanandro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso eny na dia mitaredretra azy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona ny fahitana azy izy dia mbola amin'ny fotoanandro saty zay ary mikendry ny farany mahafinaritra ve le teny mikendry ny farany izy ary tsy mitaredretra tsy ho diso zay aloha voalazana eo ka tsy ho diso dikany io ravana malala tsy ho diso io tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis toko fahatelo io tsy ho diso io noritoron'ny loha menarana mihitsy izy zay ary ho tanteraka io zay voalazan'ity Abakoka ty mikendry ny farany ka tsy ho diso izy ny fahitana de mahafinaritra be ny ilazana azy eo na dia mitaredretra aza andraso ihany resika ohatra mieritrretra hoe efa ela ihany ane zay efa nandrenesana hoe ho avy Jesosy efa ela ihany saty zay de misy olona alaim-panahy zany hoe tena ohatrany ho marina ve le izy saty zay le fandrika be namana tinoa hoe tena isy marina ve zany saty sa nahoana satria ohatra mitaredretra ka mivolaza eto kanefa ozy izy le teny na de mitaredretra azy izy andraso ihany ozy izy fa ahoana ozy izy namarana anazy ho avy tokoa izy ka tsy hijanona ho avy tokoa izy ka tsy hijanona ndao ampitsika toko sy andininy ray ary akaporofo anankiray tsika Galatiana toko fefatra andininy faefatra Galatiana toko fefatra ny andininy faefatra inona tokoa ny zavatra anseho ary Galatiana toko fefatra ny andininy faefatra Galatiana toko faefatra ny andininy faefatra fa rehefa tonga ny fotoanandro de ny rahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy nateraka tao ambanin'ny lalàna hitanao am'izay io milaza izy any am'le Abakoka teo hoe ohatrany mitaredretra izy zany fa mazava leo amin'ny Galatiana 4:4 rehefa tonga nino izy izy fotoanandro ny rahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy io tanteraka zany zao le hoe taranaky ny vehivavy hanoton'ny loha menarana ary ny menarana taranaky ny menarana anoton'ny omba lay tongotry ny taranaky ny vehivavy tonga zany zao le tanteraka zany zao le hoe ny menarana anoton'ny omba lay tongotry ny taranaky ny vehivavy tonga le taranaky ny vehivavy tsy zafa Jesosy rehefa tonga fotoanandro ny rahan Jesosy ny zanany nateraky ny vehivavy ka raha io tompoko milaza porofo io manazava fa amin'ny fotoana iza mahalala azy Andriamanitra zay ny voalazany hoe rehefa tonga ny fotoanandro Andriamanitra ny nahalala ny fotoana de rehefa tonga le fotoana ny rahan'Andriamanitra ny zanany dikan'izay ny fahatanteran'le tapany faharoa namana tenao de le hoe ny taranaky ny vehivavy Jesosy indray hanotorony loha menarana de misy an'ity vaky itsika Marka toko 7:10 Marka toko 7:10 ny andininy fa 2:30 Marka toko 7:10 ny andininy fa 2:30 zao no vaky ny teny Marka 2:30 3:30 andininy fa 2:30 ka ny andininy fa 2:30 fa ny am'izany andro na ora izany de tsy misy mahalala na de ny anjely any an-danitra ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany io zany zao le tapany faharoa io hoe amin'ny fotoana manahoana no ho tanteraka le hoe ny taranaky ny vehivavy anoton'ny loha menarana de milaza izy am'zany andro zany tsy misy mahalala ozy izy afa-tsy ny ray ihany
tahaka n'le voalazany Galatiana toko faefatra teo. Rehefa tonga fotoan'andro ny ran'Andriamanitra ny sanana. Tonga indray ny fotoan'andro Zay azo indray le tapo faharoa. rehefa tonga fotoan'andro i ran'Andriamanitra indray Jesosy aninona ho avy ety ambony tany fandroany. Zay ny io andrasantsika io e. Zay andrasantsika io hoe ho avy Jesosy roviny e. De miteny ten'Andriamanitra hoe rehefa tonga fotoan'andro de i ran'Andriamanitra indray izy. Ary amin'izay fotoana izay tsy ran'Andriamanitra izy ho tahaka an'le voalohany fa i ran'Andriamanitra izy ho avy ho andray ny olona zay vao izy tomboka se. Zay le fandray tam'le teo aloha zany zao, zay vao izy tomboka se tamin'ny alalan'ny fanahy masina ho avy Jesosy rehefa tonga fotoan'andro. Iza mahalala an'io fotoana io tsy misy afa-tsy ny ray ihany izy izy. De manoloana zany de ohatrany hoe mampatahotra le faminaniana. Satria faminaninana zany ny amin'ny fividy Jesosy. De ahoana ny am'zany faminaniana zany? Ohatrany sarim-patarina satria tsy fantatra nisiko, tsy misy mahafantatra. Zava-miafina be zany de ahoana ara ny ahafantarana zany? De tsy mba misy mihitsy hoe mba fomba mety ahafantarana hoe efa kaikaiky le izy na ohatran'izany sisisy. Mba maky ny toko sy andiny ity tsika e. Marika toko voalohany ny andiny 5:10. Marika toko voalohany andiny 5:10. Marika toko voalohany ka ny andiny 5:10. Zao ny vaky ny teny ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Jesosy no miteny. Dia zao ny tenen'i Jesosy mazava tsara. Jesosy teto ambony tany io le hoe ny ran'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy. De rehefa tonga nateraky ny vehivavy Jesosy de io zavatra lazainy tompoko. De ozy izy ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakany lanitra. Inona ny tokony ataony olo ozy izy? Mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Movy tsy zay le nataony Noa. Ohatran'izany koa le nataony Noa tamin'ny andro safotrany. Efa akaiky le safotrany. Tsy fantatry Noa ne hoe roviana le safotrany no avy. Tsy fantany ane. Fa ny nataony Noa de nanamboatra sambo fotsiny, le sambo fiara, nanamboatra le sambo fiara. Fa tsy fantatry Noa ne hoe roviana no tonga le safotrany hoe ny latsaka ny orana sisa no avy le rano be, tsy fantany. Nandritra ny 20 taona, inona nataony Noa? Io teny Jesosy io. Ny teny tamin'ny olona hoe efa akaiky mibeba de minoa ny filazantsara. Le faminaniana, le afatra. Mibeba de minoa ny fahamarinana. Mibeba de manekeny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra, ekeo le tenin'Andriamanitra, inoa le tenin'Andriamanitra. Zay fotsiny nataony Noa. Mampatsiaro le tenin' Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa. Zay indrindra. De zao zany namana ty Noa. Tsotra zany le andrasany am'izao. Hitanao namana zay mantsy ny tena fandrika mila tandremana. Ny ataon'ny Satana zany dia ahoana re zany mamily ny sain'ny olona amina toe-javatra. De variana am'le toe-javatra ny olona. Loza ery, zavatra miseho ary, sisa, variana. Fa tsy tanteraka ty teny Jesosy ty hoe efa akaiky ny fanjakany lanitra, mibeba, minoa ny filazantsara. Ty le filazantsara, minoa ny filazantsara. Na raha amboarintsika kely ampifandraisina am'le resaka fanahy masina, manekeny fahamarinana. Mibeba de manekeny fahamarinana. Zay le afatra zay. Hitanao namana anao, zavatra misy am'izao fotoana zao tena mampatahotra. Fa zay no ataoko hoe ataon'ny Satana variana amina toe-javatra maro samihafa ny olona. Isan'andro ane de mijery ato amin'ity telefôny ty. Jery. Inona indray zava-misy? Inona indray. Fa ny ataonao tompoko. Zay Jesosy no miteny azy fa tsy za io. Raha efa tsy fantatrao ny andro na ny ora izy. Tsy misy malala. Afa-tsy ny ray ihany. Kanefa aza dimy
tsy mety diso le faminan'iny zay le abakopy atoko faharoa tsara be iny mazava be tsy mety diso izy izy fa fantatr'Andriamanitra io amin'ny fotoan'andro fa rehefa tonga le fotoan'andro de raha n'Andriamanitra indray ny zanany Jesosy hidiny ety ambony tany ho avy indray mandra-pahatonga an'izay de miteny Jesosy mibeba de minono filazantsara zay le izy ndao ampitsika toko sy andinina anankiray namana dinora Petera faharoa toko fahatelo andininy fahasivy Petera faharoa toko fahatelo de ovakitsika ny andininy fahasivy inona zany tena andrasana zany zao inona ny tena andrasana mampieritreritra Petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahasivy de zao ny vaky ny teny ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany fa maro-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra zay ny tompo tsy mahela nina ozy izy ny teny fikasany teny fikasana ato ane le teny fikasany ato le teny faminanina ny tompo tsy mahela ny teniny zay nomeny atsika tiane le teny nomeny atsika zay manambara ny faminanina manambara ny fahamarinana ato tsy mahela ny teniny ny tompo fa maro-po amintsika izy ozy izy de inona ny zavatra andrasany fibebahana tsy tia nisy ho very isika fa mba ho tonga amin'ny fibebahana ary zay le asan'ny fanahy masina zay indrindra zay mahatonga an'le hoe tsy anapako amin'ny olona mandrakariva ny fanahy tamin'ny andro noa misy fetrany io de le asan'ny fanahy ao amin'ny olona misy fetrany sady zay fa raha mbola misy zany fotoana aike zany zao andro hainantsika zao tsy hoe de roviana ihany aike zany io voalazan'ny Petera faharoa toko fahatelo maro-po amintsika kay Jesosy fa izy tsy mahela nyty fikasana tsy mahelany io izy fa tsy fantatsika ny andro na ny ora zay tsy fantatsika na ny andro na ny ora fa tsy mahela n'le teny fikasana izy fa ny andrasany mba ho tonga ny fibebahana izy rehetra ka tsy ho very ndao ampitsika toko sy andininy ray Korintana faharoa toko fahaenina ny andininy faharoa Korintana faharoa toko fahaenina ny andininy faharoa Korintana faharoa toko fahaenina ka ny andininy faharoa tena mahafinaritra zao ny vaky ny teny fa hoy izy tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao indro ankehitriny no andro fankasitrahana indro ankehitriny no andro famonjena andrina moa zany zao fankasitrahana sy famonjena zay indro ankehitriny ny andro fankasitrahana indro ankehitriny ny andro famonjena zay mahatonga ny ty lohateny fahafito faran'ity hoe ny faminanina sy ny famonjena ianao zany zao mieritreritra hoe faminanina de zao toko andro famonjena zany zao de le faminanina omenanao ny faminanina omen'Andriamanitra atsika dia natao ho famonjenatsika satria ankehitriny ny andro famonjena ary ny tompo tsy mahela ny teny fikasana fa maro-po amintsika izy ka tsy tia nisy ho velontsika fa mba ho tonga amin'ny fibebahana tsika rehetrarehetra de ho avy tokoa lay tsy mitarehetrarehetra zay le voalaza le ten'Andriamanitra dao akitsika ane zay toko sy andiny zay Hebreo toko fahafolo ny andininy fa eny amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo Hebreo toko fahafolo Hebreo toko fahafolo ka ny andininy fa enina amby telopolo hatramin'ny valo amby telopolo fa tokony anana faharetana ianareo mba azonareo zay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga lay ho avy fa tsy hitarehetrretra ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miemotra izy de tsy sitraky ny fanahy io zay le izy fa tokony anana ino izy izy faharetana ianareo faharetana mba azoanareo izay lazain'ny teny fikasana ty le teny fikasana le teny faminanina mba azahoanareo zay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra ry avana malalo zany ane le zavatra hainantsika ankehitriny
zay ny mbola hiandrasantsika io tokony hanana faharetana nareo zisa mba zava-be rehefa vitanareo mba azahoanareo izay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Inona zavatra iseo andiny fa fito amby telopolo fa rehefa afaka kelikely manao anao zay izy kelikely mahafinaritra be ny baiboly tsy milaza hoe rehefa afaka elaela eo fa eto ary izy de miteny kelikely io angamba no mahatonga ny olona milaza hoe fa kely sisa e zay le fomba fiteny tena efa kaiky ahoana moa ny ahafantaranao fa efa kaiky io ny ten'Andriamanitra laza hoe tsy misy malala na ny andro na ny oro afa-tsy iray ihany de ahoana ny ahafantaranao efa kaiky aiky ety ny tena zany rehefa afaka kelikely ozy izy dia inona zavatra iseho ho tonga lay ho avy fa tsy tarehetretra ho tonga izy fa ny andrasany de le Petera faharoa toko fahatelo amby efasivy maro-po aminareo izy tsy mahila ny teny fikasana izy fa maro-po amintsika ka tsy tiany sovetintsika fa ho tonga amin'ny fibebahana de zao am'dy fahavalo amby telopolo am'izay izy rehefa ho tonga le ho avy fa tsy tarehetretra inona ny zavatra iseho izy ary ny oloko marina dia ho velon'inona velon'ny finoana fa raha miemotra izy de tsy sitraky ny fanahiko raha miemotra izy de tsy sitra ry havana malala mampieritreritra ny oloko marina ho velon'ny finoana de hitanao am'izay na aminatinao any amin'ny apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo ady faharoa ambin'ny folo de miteny manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia zay mitandrina ny didin'Andriamanitra ato anie le didin'Andriamanitra voalaza le teny faminany afalaza sotra masina zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ny Jesosy zay le hoe ny oloko marina ho velon'ny finoana ho avy lay ho tonga le ho avy ho tonga le ho avy fa tsy tarehetretra fa ny olona marina tompo velon'ny finoana izy avy aiza amin'ny finoana avy amin'i Jesosy avy amin'i Jesosy ny finoana ten'Andriamanitra avy amin'ny ten'Andriamanitra Romanina toko fahafolo ady fafito ambin'ny folo ny finoana de avy amin'ny toroteny ny toroteny de avy amin'ny tenin'ny Kristy ny olona marina ho velon'ny finoana zay zany le izy manana sesatseratra kely eo am'le hoe oloko marina mifandray ary am'le jaona enina ambin'ny folo andiny valo le mampiaiky fahotana fahamarinana fitsarana no amaritra ny olona marina sy tsy marina zay indrindra ary ny olona marina dia velon'ny finoana fa ny olona marina dia asian'Andriamanitra tombo-kase amin'ny alalan'ny fanamasana zay asian'Andriamanitra marika tombo-kase zay zany hoe tombo-kase izy anavaka azy sady zay de voalaza eto rehefa ho avy tokoa le ho avy de ny olona marina tompo ho velon'ny finoana izy manana finoana izy finoanan'i Jesosy avy aiza le finoana avy amin'ny ten'Andriamanitra teny faminany zay ny mahatonga antsika nanokana fotoana nandritra n'izay fizarana fito zay namantatra hoe ny baiboly sy ny faminany Lioka toko fahavalo valo ambin'ny folo andy fahavalo de milaza ny ten'Andriamanitra hoe raha tonga zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy moa hita finoana ety ambony tany va izy olona marina velon'ny finoana finoana mahavonjy io zay finoan'i Jesosy zay finoana an Jesosy lay mpamonjy ary finoana nananan'i Jesosy miaina amin'ny finoana zay niainan'i Jesosy Kristy de ahoana moa le hoe finoana niainan'i Jesosy Jesosy dia rehefa tety an-tany niaina tamin'ny finoana natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy nidina avy any an-danitra aho izy mba nao sitrapoko fa sitrapony zay naniraka tsy niasa zay ataoko dia ny ray zay mitoetra ato amiko no manao ny asa de miteny izy ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andy faharoa ambin'ny folo de izy Jesosy lasaiko aminareo marina de marina tokoa izay mino an Jesosy
na hoe izay manana finoanan' jesosy na hoe izay miaina amin'ny finoana ny ainan' jesosy ny asa nataon' jesosy no ataony koa no ataony ko izy ny asa ataoko no ataony ko raha ho avy izy jesosy moa hita finoana ety ambony tany fa izy moa hita olona manana zay finoana zay fa izy de le finoana avy amin'ny teny Kristy soratra masina finoana zay zany le raha fitinina zay rehetrarehetra zay hoe ny baiboly sy ny faminaniana aike zany le faminaniana dia natao ho famonjenantsika ary nomenatsika ny faminaniana mba tonga atsika hanana finoana sady zay finoana an' Jesosy Kristy de rehefa ho avy tonga fotoan'andro de iran'Andriamanitra indray ny zanany fandroany satria efa nataony tahaka ny efa nataony tamin'ny voalohany rehefa tonga fotoan'andro de irahany indray ny zanany hidiny ety ambony tany am'izay fotoan'izay anatanteraka an'le hoe ny taranaka ny vehivavy anorotony ny lohany menarana ia efa dodin'Andriamanitra anatanteraka ny teny fikasany a vonina izy anorotoro ny lohany menarana amarana ny fahotana sy ny firongony ny fahoriana ny fahafatesana fa isika no andrasana ary ny mahatonga azy toa mbola andrasana hatramin'izao dia mbola tiano tonga amin'ny fibebahana isika rehetra araka ny fanambarana ao amin'ny Petera 2 ny tompony hitahany zany teny zany a tonga an'izany lasa fanapahan-kevitra ho an'ny sambatan'olona tonga atsika tsiraray avy a ho tonga ao amin'ny famonjena araka ny tanjon'ny faminaniana daholo ve tena mbavaka indray zany loha hevitra pasteur zao no amaranantsika azy namana dinoa mialohan'ny vavaka de hoe ny antso zay alefan'ny tompo amintsika zany ankehitriny tompoko maka mialohany atongavan'le andron'Andriamanitra mialohany atongavan'i Jesosy de miantso ny olona hibebaka ary iny na hoe anaiky ny filazantsara na hanaiky ny famarinana teny famarinana Andriamanitra zay zany antso zay alefan'Andriamanitra amintsika ankehitriny satria io zany manavino le hoe mila miomana am'le fiavian'i Jesosy mila miomana de indraindray koa ohatrany hoe ohatrany tsy fantatra tsara hoe ino moa zany le fiomanana atao mila mivavaka ka zao zany fotoana tena tokony ivavahana mihitsy amakany am-piangonana le Hebreony milaza hoe rehefa tonga le ho avy fa tsy tarehetra ny olona marika ny oloko marina zy izy de ho velon'ny finoana fa raha miemotra izy tsy sitraky ny fanaiko sady zay le tony eo raha miemotra izy tsy sitraky ny fanaiko izy izy de toizany izy ao amin'ny 1:30 fa isika tsy naman'izay miemotra ho amin'ny fahavelezana fa naman'izay milo ho amin'ny famonjena fanahy naman'izay milo ny fiomanana tokony atao tompoko bebaka de milo zay satria io koa zany misy hafa ny fandraisan'ny olona anazy hoe inona mila miomana efa kely sisy araka ny volazany hoe rehefa afaka kelikely de ho tonga le ho avy efa kely sisy fa ny andrasan'Andriamanitra aminao de tsotra ihany fibebahana mibeba mino ny filasan-tsara Jesosy le mitena zay marika toko voalohany mibeba de mino ny filasan-tsara zay zany le izy de mba ho tanteraka amintsika ane zany antso izany fotoana fibebahana zany zao tompoko zay le izy mbola maro-po amintsika Andriamanitra ka tsy tianisy ho very sika fa ho tonga amin'ny fibebahana de andao araroantsika zany fotoana izany de zay le hoe indro ankehitriny ny andro fakasitrahana indro ankehitriny ny andro famonjena andro famonjena zany zao zay hanao iainanao zany hoe fibebahana sy finoanany filazantsara izany ndao itsika mbavaka zany raha inazay ny an-danitro misaotra noho ny amin'ny famindraponao misaotra Jesosy ho ny amin'ny fariponao maro-po aminay tokoa ianao ka tsy tianao hisy ho very izahay fa mba ho tonga amin'ny fibebahana satria ianao de tsy mahela ny teny fikasanao fa ho avy tokoa ianao ka tsy tarehetra aoka tena azo antoka fa anisan'ny olombonjena izay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy amen
dia ankasitrahany ianao naharitra ny fandarantsika hatramin'ny farany a minao fa tsy very maina ireo fotoana laninao miaraka taminay teto mitondra fahalalana vaovao mitondra fanapa-kevitra ihany koa ho an'ny tsirairay avy ny tompony hitantsika dia mbola ampiona finaritra antsika indray amin'ny lohahevitra manaraka mankasitraka andreo namana teknisianina izay tsy nikely soroka tamin'ny fampitanany sary sy ny feo tany tokantranonao a mankasitraka ny pasteur Andriamparatiny Fanera ihany koa mbola manantena hiara-mianatra manao indray pasteur amin'ny fotoana manaraka